Tranga omaly aloha zany hitantsika tamin'ireny ainy vaky jery reny a dia hoe nivoaka ny fonjany olona rovanay izy mivady reny aloha zany a tsy afa-ty aminay mihitsy fa zay raha gaga hoe inona indray ary ty rehefa nitoy zany androany maraina hoe mila porofona zany fa dia laingy reny zavatra reny a laingy reny tsao izay tsy afa-ty aminay reny dia natao sarika ampandriana tany amin'ny fonjany olona rovanay. Aminay aloha zany a injustice politique maninona le olona rovanay a no atao harcèlement ohatran'izany zareo ange efa manaiky an'izay hoe raha-pitsarana manaiky ny hoe zao ny fandahara-pitsarana dia miandry dia mbola anaovana harcèlement ohatran'ireny fa nitsakitsahana ny présomption d'innocence tany reny ary le olona raha mbola miandry fitsarana mbola tsy voatsara kory fa asa hoe mety mahafaly ve ny ridiculisena an'le olona any amin'ny ainy vaky jery a sahala amin'ireny raha hoe mipetraka amin'ny plasiny zany olombelona nery zareo fa tsy hoe biby akory na hoe asa zay tsy fantatro kilalao tsy ampy any tokantrano any ny fahitanay azy koa manko buzz ohatrany hoe buzz créena zany le izy anaromana le ezaka mbola tsy hita hatramin'izao satria fitakinany zo fototra moa ny aingan'ny grefy tamin'ny 5 septembre reny hatramin'izao mbola takina foana le zo fototra dia asa hoe anaromana an'izay ve eritreritray aloha zany fa aminay tsy efa fanitsakitsanan'ny zoma fieverana mbola tsy melo any olona arovanay zao zavatra mitrano izao manarak'izay tianay marihana fa tamin'izany andro ny samborana ny madame Rina Rakotomanga mivady dia nangataka sary ny ministre ny fitsarana fa rehefa tsy nanome moa zany ny polisy dia asa any amin'ny fonja zany tsy maintsy atao manome aminay zany mbola tsy fanitsakitsana ihany koa zany satria mbola anatin'ny fiarovana ny olona hiatrika fitsarana tsy tokony fanao mihitsy ireny aseho tavabe ireny dia mbola ampitondraina soratra ihany koa le olona na olona efa ataoko hoe voendrikendrika nanao fanolana na nanao nangala ao anatiny atao hoe fanavozana ny république refondation de la république zay no resahana indray izy io ohatra ny hafa ny andraisana azy indraindray izy io ohatra ny roitina amin'izay androritana azy ny république no anaovana refondation satria manino satria dia tsy voaja tsy nomena asiny mihitsy ilay république zay raha ohatra atao fintina le izy dia mipetraka ny fanontaniana inona moa le république dia ombenombena no faresahana teto ny mpany eo hevitra dia samy mitondra an'izany le république io dia hoe rahana manany ty ary ao anatin'ny république dia misy ihany ataontsika hoe foto-kevitra kapobeny zany raha tsy hiteny fotsiny sationany amin'izany ny mikasika ny hoe fisaraha-pahefana na ny séparation de pouvoir tsy nisy tsy niainana zany voasoratra ny taratasy kosa aloha ao anatiny atao hoe lalam-panorenana zay atao hoe fototra iorenan'ireo androm-panjakana maro samihafa ny mikasika an'izany atao hoe fisaraha-pahefana zany saingy teo amin'iny nampiarana sy niainana an'le izy no voaososy tsy voatsy dia zay no avozina ho arenina averina amin'ny laoniny zay zany no tsy maintsy atao aty amin'ny fiandohan'ny tafa sy ny resantsika amin'izao fotoan'izao satria araka nambaratra hoe dia samy mandrivotra n'izay androitany azy raha ny faneho-kevitra hita sy ny fivoriana miseho etsy roa zany rovolana tokoa matsy ary mety ho zay mety mahatonga an'io karazana feonana etsy fivondronan'ireo pirairay hevitra eroa faneho-kevitra sindrisisa satria ny mpitondra amin'izao fotoana zao dia namefem-potoana tokoa hoe enimpolo andro anaovana inony hoe anaovana tombana évaluation ho an'ireo totsika hoe mpiara-miasa rehetrarehetra amin'ny hoe mandeha makany amin'izany lalan'ilay atao hoe refondation zany na fanavozana ny république ave ary zay izy mifanaraka indrindra amin'le lalatsainy ny teny amin'ny ny tolona le mitolom-bahoaka zany zay tao anatin'le 3 herinandro na ny liana an'ireo ataontsika hoe fa niezaka ny nametraka sy namantsika tamin'ny hoe
fantsika rezatra mihitsy satria dia tsisy nanam-po tsisy nieritreritra mihitsy na ny teo amin'ny fitondrana na ny ataontsika hoe mpanao fihetsiketsehana tamin'izany fotoana izany hoe hoaingana ny firodana zany fitondrana Andry Rajoelina izany fa dia vita tao anaty dia teo moa zany dia teo vao saminy hoe hay lasa ihany dia zay vao namora reo tahiry-hevitra tany anaty vatasarihana reo zavatra efa hoe varamangatsika efa tsy nieritreritra tsony efa lany fanahy dia zao zany fa hoe mifo dia rehefa mifo zay dia ohatranay ohatra mitady hamaky takotra zany le izy ao anatin'ilay fandehan-draharaha amin'izao fotoana zao be dia be tokoa ny zavatra mitranga ao anatin'ilay 90 andro zay satria ho hita eo moa zany satria raha ny fianeanan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika dia efa ny roavolana katroka omaly zany amin'ity faran'ny herinandro ko ity ihany koa ny feno roavolana ihany koa na ny indrina ny premier ministre Rajoelina eo amin'izany toerana zany eo afaka amin'ny fiandohanjana eo arian'ny krismasy ihany koa dia ho feno 90 andro ihany koa na ny indrina nireo ministre mpikambana eo niven'ny gouvernement mbola resantsika zay amin'ny fotoana ho avy eo satria manambahintsika rehefa avy eo dia mety hanana ny fomba fijeriny izy fa reo trangan-javatra miseho tatoato zany mba hitondrantsika kely satria rariny loatra raha nanao fanamarintsika ny fampidinina refondation de la république ny resaka amin'izao fotoana zao eo zany le mahatonga an'izy hoe ka inona zany ao anaty 4e république ve tsika izao sa ao anatina transition eo zany tsy maintsy mba asitsika tary resaka foy aloha ry samma ny antony mantsy dia zao mahabe resaka izy io le tsika mbola ao anaty 4e république zany hoe rehefa miresaka 4e république dia misy lalam-panorenana miresaka mazava zany io lalam-panorenana io dia tany amin'ny 10 décembre tamin'ny taona 14 no nampahafantarana pabe maso an'izany hiteraka ny république faefatra dia misy andininy maromaro afarany 60 mahery miresaka ny andinindiny sy ny fomba mampanao sy ny zavatra atao sy ny trangan-javatra miseho hoe raha miseho ty dia zao ny zavatra raisina raha miseho zao dia eo indrindry sikio zany eo indrindry sikio zany satria resahana amin'le hoe teteza mety sikio eo zany hoe mijery zany ao anaty 4e république sikio dia mijery tokoa zany hoe raha miresaka 4e république dia miresaka ny constitution io dia miresaka mijery an'ireo andininy maro samihafa sy ny mombamomba zany le fipetrahan'ireo rafitra samihafa ve satria mety zay ko mantsy amin'ny lafiny anankiray hoe misy anteny miera-pirenena misy anteny miaran-doolona misy fitsarana momba ny lalam-panorenana misy an'ireo institution émergente la ohatra tsika hoe ny CENI ny ACDED ny CNDH sy ny sisy dia hoe ny mbola fijeron'ireo ve ny tena mamahatra tokoa le hoe 4e république sa hoe ahoana ny fijerenareo andinindininy samihafa ao anatin'le izy jo mantsy ity refondation de la république ity zany dia nametraka hoe 18 à 24 mois durée zay zany ny hoe aretan'izy io dia raha mijery anao zany monsieur référé tsy amin'le constitution ny 4e république tsisy miresaka amin'izany ny andinindreo ampola amin'zato mahery ireo tsisy miresaka an'izany 18 à 24 mois zany misy eo de 30 à 60 jours raha ohatra ka misy fahabangan-toerana amin'inona fahabangan-toerana dia miresaka an'izany fahabangan-toerana zany ny article 46 miresaka an'izany ny article 53 miresaka an'izany ny article ny fahabangan-toerana io dia hoe raha misy élection ka le filoham-pirenasa irotsaka fidina dia mamaritra an'izany ny article 46 hoe raha irotsaka fidina ilay filohan'ny république amin'ny dia mametra-pialana izy 80 andro mialohan'ny latsabato ao anatin'izay 80 andro zay zany dia aoly anatanterahana an'ilay fifidianana dia zay zany le anankiray zany hoe ity le 18 à 24 mois ty zany dia tsy vo resaka mihitsy ao anatin'le constitution ny 4e république eo zany aloha dia efa samy mieritreritra anao hoe ahoana moa zany ny tena fipetrany toko fa ity article 46 ty zany dia efa mitoritory endrika an'le hoe transition ny transition zany dia hoe ao anatin'izay démission ny filohan'ny république raha ohatra izy ka filoha aperinazy mbola irotsaka fidina raha mbola manana an'izay zo zay izy dia ny filohan'ny anteny miaran-dolona no manao ny asa ny filoham-panjakana manao filoham-panjakana manao ny asa ny filohan'ny république zany hoe manao transition zany eo raha ohatra ka mirotsaka fidina ihany koa na misy tsy fahafahana na fahabangana ny toeran'ny filohan'ny anteny miaran-dolona dia miara-mitantana na manao collégialité ny mpikambana amin'ny gouvernement zay zany aloha disposition 46e constitution zany aloha dia efa tsy falabala ihany ko raha ohatra ka hoe zay zany resahana le izy transition sa tsy transition le izy satria na le 60 jours any aty dia efa le 24 mois zany tsy prévu anatin'le constitution 4e république le 60 jours ato zay miresaka transition dia
tsy valable ihany koa am'le zavatra misy am'izao fotoana zao satria tamin'ny fotoana tamin'io à 11 octobre na 17 octobre 11 octobre moa nisy le déclaration de prise de responsabilité zay natao teo amin'ny la mpampanjakarana botsoroatra nataony colonel Dimy Rala dia aveo misy taratasin'ny ACC zany mamariparitra amin'ny tokony atao andaminan-drara eto amin'ny tany sy ny firenena na mary hoe colonel Mikael zany no anakinana ny fitantanana fanjakana satria constaté hitsero sy ny sisa amin'le hoe nanao abandon ny filohan'ny république dia mipisaka teo zany iny fa zay aloha zany lafiny anankiray lafiny faharoa raha misy reo tsy fahafahan'ny filohan'ny république mbola disposition constitutionnelle ao anatin'le constitution 2010 ny amin'ny hoe raha ohatra ka misy tsy fahafahan'ny filohan'ny république mety manao abandon izy mety tratrany aretiny izy tsy ahafahan'ny mitondra firenena tsony mety nanao démission izy na tratrany empêchement izy les motions de déchéance zany adia article 53 dia mbaza miverana amin'ny l'état tsy hoe miditra amina endrika transition kely ndray zany vabangaatoerana dia mitatana ny filohan'ny Sénat tanterahana ao anatin'ny 30 à 60 jours ny élection présidentielle raha tsy misy président Sénat eo dia manao collégialité ny aty amin'ny membre en gouvernement zany disposition zany hatreto aloha dia tsisy mifanaraka amin'le zavatra misy am'izao fotoana zao izay zany le anisan'ny hamalina le endrika an'le hoe ka transition tsika izao sao anatin'ny 4e république raha tsorona fotsiny le izy satria mety ataontsika fitifitina dia tsy mamaly an'le hoe anaty 4e république ny situation misy am'izao fotoana satria tsy ampy amaritana zany le hoe satria misy gouvernement eo satria mbola eo ny assemblée nationale satria mbola eo ny Sénat satria mbola eo ny reo rafitra samy hafa atao anatin'le constitution tsy izay mihitsy no mamaritra an'le izy fa ry article samy hafa anatin'le constitution dia tsy mifanaraka mihitsy am'le zavatra ny resahana araka le resantsika hoe tsisy resaka 24 mois ao anatin'le constitution de ny 4e république 60 jours 30 à 60 jours anaovana élection zay ny voasoratra ao zay zany aloha izy ny transition araka ny fandraisahana teo ny aty anatiny dia mazava hoe raha ohatra ka mirotsaka fitina ny filoha-perinasa dia misy endrika tetezamita ao anatin'le izy amin'le mitatana ny président Sénat na collégialité ny gouvernement zany koa ny article 53 raha ohatra ka tratra ny empêchement na ohatra tsy misy fahafahan'ny république dia misy endrika transition kely eo any anatin'le hoe ny président Sénat à défaut collégialité ny gouvernement zavatra misy am'izao fotoana zao zany dia tsisy mifanaraka am'izany etsaka ilaina ihany koa dia hoe resahana moa zany mikasika ny hoe constitution sy ny sisa ny ao anatin'ny lalam-panorenana amin'ny 2010 4e république dia milaza ny filohan'ny républicaine manana initiative any eo mitondra an'izany ao anatin'ny filakevitry ministre ary mitondra an'izany validé ao zany l'izy dia hoentina any amin'ny assemblée nationale zay zany izy raha resaka constitution ity nefanitsika dia anatina concertation namoarany itsitsero tsy mifanaraka mihitsy zany raha ohatra zay zany resahana ino mahatonga antsika miresaka an'izany ty amin'ny fiandohan'ny tafa zany dia hoe ilaina sa tsy ilaina mampisy ny ataontsika hoe clarification mba manazava ihany ny saina hoe 4e république ve tsikio mbola ao ve sa fa anatina tetezamita dia raha jerena zany bangona fotsiny hoa zay zavatra satria mbola afaka lavalavaina amin'ny atsipiriany reo fa manafo fotsiny tsika dia hoe sady 4e république tsika no tsy mbola mazava ihany koa ny amin'ny hoe transition na dia zany hoe efa miala aloha zany ny tena marina kokoa miala n'le constitution 4e république tsika io nefa le transition mbola tsy tena mazava io zany le zany hoe le tsy tena mazava zany ny resahana dia hoe mety mamaly ihany ny fitakin'ny apahan'ny mpanao politika ny amin'ny hoe asivo satany le hitantanan'ny firenena amin'izao fotoana zao iny le satany io nge mety afaka resahana hoe ity ny satany tetezamita amin'le refondation de la république zany refondation zany aloha tsy misy ao anatin'le constitution ny 4e république koa amin'ny lafiny anankiray tsy misoratra ao zany tsisy terme zany refondation zany eo amina disposition transitoire tsisy an'izany dia eo zany hoe ao anatin'le satany tetezamita afaka misoratra tokoa hoe refondation de la république reto daholo ny institution ao anatiny mety proposition anankiray hoe misy anteny miara-pirenena amin'io endriny ankehitriny eo ny Sénat moa zany efa lany fetrandro dia mety efa tsy fantatra zay atao an'isony ahoana mikasika ny ACC mety iovanarana le izy fa reo ihany composition sa ahoana dia am'izay fotoana zay zany tsisy adevitra tsony mikasika an'le hoe na tsy mila tsisy resabe intsony mikasika an'le hoe ahoana sy ny ahoana satria zao mahatsy lasa misy terme nao le JBDB hoe
tetezamita sy transition ohatrany hoe samihafa zany ny hevitry ny hoe tetezamita sy transition lasa ohatra manao tsilalao teny fa raha le zavatra andresantsika teo de hoe itika io de efa miala n'ilay constitution an'ny 4e république rehefa iteny nefa tsika hoe transition de eo ny ty mila apetraka mazava sy faharitana tsara ary tokony misoratra zany raha ny tena izy hoe iterina satany tetezamita misy ny refondation de la république ao anatin'izany de reto ny institution ity ny faharetana zany 24 mois reto ny institution miasa mandritra n'izany fotoana zany de mandeha zany io zany le manao le passage mandeha makany am'le mandeha ny concertation mandeha ny mazava loatra fa farany amin'ny resaka fifidianana io rehefa miresaka fifidianana io de ahoana mikasika an'le fifidianana izy ny rafitra mpanatanteraka ny mpiarakara sy anateraka ny fifidianana ahoana ny fomba anatanterahana zany ahoana ny ahoan'ny olona ny safidiny sy ny sisa any zany zao ny am'izay fotoana zay tsy miresaka tsony zany io anatin'le lay concertation satria zao mantsy ny mahatonga atsika miresaka hoe ilaina ihany hoe am'izao fotoana zao zany orinty 60 jours ty ny voan'le hoe satany tetezamita satria zao raha ohatra ka ihany zany le concertation ny amaritra hoe ahoana ny am'izany satany tetezamita zany de raha ny fefikaema zao mety ny concertation de tsy ho vita ao anatin'le 6 mois ny nanaovan'ny PMO le programme de mise en œuvre ny PGE zay andresan'ny premier ministre nantolotra ny teny amin'ny assemblée nationale satria nan'ny fefikaema de mihoatra lavitra an'izany raha ny fepotona eritreretana tanteran'le concertation any ve de ao anatin'izany période somary ohatra hoe flottante zany mety petsaka ihany ny fanararotana zay nge mety mahatonga ny hafa amiteny hoe misy apahana navondrana mpanao politika milaza asory ihany ny premier ministre io fa milaza ihany izy atikina fa zay manoana ny fitondrana misy ihany ko ny amin'le hoe raha vao an'ireo institution reo satria zay le lafinjavatra zay zany le hoe manome herika nole tsy fisiny le fitombenany tsara hoe le tombona tsara le zavatra io satria lasa ao anatina zavatra mifloty zany mifloty raha ohatra ka de mitadirika daholo ny rehetra araky nambara teo normal be reo fanahio-kevitra maro samihafa asory ihany ny premier ministre io zany raha fanazany le gouvernement mazava loatra asory ihany ny reo institution reo de raha vana zany ny institution rehetrarehetra de itsikilany tsy misy mazava hoe afa ahoana kosa moa fa angamo crise politique andresana teo fa tsy crise sociale de le resaka crise sociale de question technique zany no amana zany fa raha hoe resaka crise politique de mipetraka le hoe andao indray anao clé de répartition itsintsinjarana ny seza fa mba hatorona indray zao no mandeha de tsikilany etsy koa misy sarotiny sary-piara mihitsy attention fa zay no nitolona zay no manoatra zao zay no anao an'ny zay ny aro an'ity zay no anao an'ny refondation sy ny sisa itsakilany ihany keo ny raisam-pirenena de manao atsisika ihany ko izy vomaly zao ny sadeky lay le komity manokana de ny vory tao amin'ny ataontsika hoe amin'ny ampitaindavitra zany virtuel de isan'ny naray anjara tao anatin'izany filohan'ny fanavaozana ny république ny colonel Michael Raninirina de ao anatiny io misy article anankiroa zany somary eny samy manana fomba andikany azy ny sadek zany de ao anatiny io de hoe miantso zany manetana ny gouvernement malagasy zay tarihan'ny colonel Michael zany mba andamina andrara am'le hoe fikarakarana any amin'ny élection sy anamora ny fiverenana ampilamina an'ireo exilé politique amin'ny article 6 ao anatin'ny le ataontsika hoe fehikevitra navoakan'io ny teo anivon'ny sadek tamin'io maly io de ao mbaty eo koa zany le hoe misy an'ilay processus inclusif zany hoe reo partie prenante io moa fomba resaka fombolana mahazatra io rehefa manao antony zavatra tony ny ao anivon'ny sadek zany any amin'ny article 7 lay karazana hoe fehikevitry n'le sommet nataony zareo tamin'ny maly zany ao anatin'le le izy hoe processus inclusif zany hoe ampidirinao ny partie prenante de izy moa zany de eo zany samy manana ny fomba iheverany sy andikany an'izany rehetrarehetra ahoana efa manangambovona rehefa mametraka barazy balizy ko ny aty ambaty zay kosa aloha de tsy ilahatra tsy fampidinika ty tsy resaka réconciliation ty fa ty resaka hoe refondation ty raha resaka réconciliation no miditra ny mpifanandrana tetsy apita fa ty resaka hafa mihitsy ty fa aloha zareo makasisiny ary mieritreritra tsara andotratra am'izao fotoana zao zany le hoe tena fotako zany fotako lehibe zay zany le tokony zay le fandeha mitsakilany koa nefa ny manao atsisika
misy resaka mandeha zao any misaka manamarina an'le vaovao hoe tonga teto ony zany filohan'ny Sénégal teo aloha zay akambabena mpitondra teo aloha zany andresahana andreny ataontsika hoe émergence reny Ngiamakisal satria Ngiamakisal de hoe isan'ny mieritreritra mba ho isan'ireo candidat zay andimbo-toerana ny secrétaire général ny firenena amikama na andimbo-toerana ny Guterres zany Antonio de manao an'le ataontsika hoe lobbying amin'ireo firenena samihafa zany mba ho any amin'izany toerana zany de ainao ihany zany izy hoe misy fionana ono zany amina tompona ndray mbola tsy manana fanamarinana le vaovao fa mandehabe any zany resaka zany hoe misy zavatra tokony alamina mba mifameno am'le zavatra positionni amin'ny SADC sy Union africaine am'le hoe tokony processus inclusive tokony tsisy ilikilika amin'ny ohatran'izao mba ahafahana mametraka ny hoe filamina sy ny fitoniana eto amin'ny firenena zany ny firenena hafa zany de mieritritra ny hoe tena izy no andamin'ny raha eto fa tsy mametraka ny hoe firenena maleo tena manana ny maizy azy ny malagasy de jely hoe itsika no mila mandray tanana ny itsika fa raha ohatra ka hitsofoan'ny hafa io de miverina amin'ny teo aloha ihany tsy lamina fa savorivory lava eto fa ty ihany koa ny zavatra tsy maintsy mariana hoe na tiana na tsy tiana de manana andraikitra lehibe tamina tongavan'ny situation politique eto Madagasikara ny SADC ny antony de hoe misy feuille de route na hoe tondrozotra ny soniaviny ny mpifanandrana maro samihafa nareo ataontsika hoe fanandrana politika tamin'ny taona 2024 dia nandaminana an'izany zany dia nisy fifanarahana ny soniavin'ireo ataontsika hoe ny teto sy ny firaisamonina iresa-pirenena nisy an'izany ny SADC no amin'ny feuille de route de misy andininy samihafa tsy tanteraka vokatr'izay le hoe raha nandray andraikitra nanao pression tamin'ny fitondrana teo aloha ny SADC dia mety tsy tonga tamina situation taonata satria ny resaka application ny resaka feuille de route ny tsy fitsangana an'le hoe tahiry fanorenana na fanonerana misy hoe fond de solidarité anaovana fanorenana fanonerana andreo ny ara-mboina taon'ny crise anisan'izany 2002-2009 raha mafanana sy tsy tafatsangana zany fond de solidarité zany ny mba nipetraka teo de nisy an'le CFM sy disposition constitutionnelle moa nipetrahan'ny CFM am'izao fotoa zao de tsy nalaza tsy nanana ohatran'ny vilitsahona teo ihany ny amin'izay any efa manisy ihany aloha ny dingana vita satria nisy resaka hoe fanomezana amnistie apahany misy olona fa mba endaminize ihany tao anatin'le favoazana zay nahazo azy tao anatin'ireny fa mbola ataontsika hoe mbola processus moa le misy ary ny CFM de amin'ny maha hoe filan-kevitra manoro izy manome hevitra izy zao ny andaminana an'le izy mba amitranana ny amitranana vitrana amitranana indray ny ataontsika hoe ny fihavanana ny firaisan-kinany malagasy sy ny sisa inona mahatonga antsika amin'ny tantaran'izany de hoe nolay situation zay somary ohatrany hoe mbola somary flou ihany am'izao fotoan'izao am'le tena hitany rana marina nyty raharaha ty ao anatin'le période-na 24 mois de zay ny tsy maintsy mba nresahantsika le hoe inona hatreto aloha zany raha mifahitana azy de tsika mirona kokoa hoe tsy ao anatina 4e république zany tsontsika satria ny disposition rehetrarehetra voalazan'ireo article ny article ao anatin'ny constitution 4e de tsy mifanaraka mihitsy amin'ny zavatra zay efa napetraka sy izorana sy tanterahana am'izao fotoan'izao tsisy resaka 24 mois zany ao anatin'ny constitution 4e république tsisy resaka am'ireo fondation zany ao ny atao hoe disposition transitoire de tsy miresaka mihitsy ny amin'ny hoe misy an'izany reo fondation zany ao anatin'le izy ary mametraka le hoe zao any no fipetra amin'ny article 46-53 fandraisantsika teo zay zany le izy fa transition sa tsy transition de eo le resantsika hoe tokony mipetraka ihany satria raha iandriny concertation vita no mametraka an'izany satany tetezamity zany de ao anatina flou ihany zany tsika ao anatin'le izy fa tokony misoratra vaty avelo eny ihany hoe azo atao tsara araka ny nambara teo raha mifahitantsika azy ny amin'ny hoe ity ny satany tetezamita refondation zany républicaine refondation de la république nitondrana le izy ireto ny andrim-panjakana mijoro ao anatin'izany mety afaka hanaovanarany maninona amin'ny olana zany raha cc izy tsy fantatro mety hoe gardien de je sais pas quoi zany le mety andeha eo de mandeha izy adaolo ny rafitra institution mbola ajanona eo ny assemblée nationale amin'ny herin'ny ankehitriny de ajanona ao anatin'ny assemblée nationale de am'izay mazava ny resaka
fa zao le tsy mazava le izy de manao atsisika eo daholo tandretrarehetra elo mba anaindray renako satria tsy tena mazava lefa mety anana ny heviny ihany ny mpiaindro samy fandehandraha raha fa zay ngeny mahatonga an'io rehetrarehetra misy mikonikonina any manara roatra zay le atoko hoe période ohatran'ny hoe flottante zany misy osiny somary flot de misy le hoe misy fampidirana fitaovam-piadiana misy mitady anonga-mpanjakana tsy vaovao zany tsy tranga vaovao zany fa misy zany ary mety misatandra am'izany daholo ny rehetrarehetra hoe misy olona le tsy de tena misy atao loatra koa le tsisy atao zany hoe tsy manana poste ny fizy ohatrany mba nandaniny firenena vola ihany tamin'ny fanofanana sy ny sisa na tonga azy am'zay de miketrika koa ny sasany satria za rehefa niainana zany tamin'ny fotoanandro mba misy business kely de hoe ahoana fa atao ty zavatra ty satria ny renseignement de mandeha zany am'izao fotoa zao fa nisy tokoa ny fampidirana fitaovam-piadiana raha ny information mba eno tao anatin'ny fikaroam-baovao fitaovam-piadira maherovaiky fandraisana zany moa zareo tao nifiny FDS ary nanonona anarana izy raha vatomanga fa eno hoe tany amin'ny volana jolay tany tamin'ity taon'ity juillet 2025 nefa nisy ny fampidirana zany fantatra nge zany tsy maintsy misy nge traçabilité an'izany satria efa niongana moa le fitondrana teo aloha ireo rafitra rehetrarehetra zay teo ambany fifehezany de tsy maintsy mivoaka zany ny information sy ny renseignement rehetrarehetra ary zay no tsy mahagaga ary tsy gaga mihitsy tsika raha misesy ny perquisition fa tamin'ny alina tamin'ny vao maraina tamin'ny ray oro maraina zao de nisy perquisition de eto gaga fa ngamy nandeha ny perquisition ny voalazany lalàna ny code de procédure pénale ny article 212 eo raha tsy diso de milaza fa onelanelany amin'ny dimy maraina ka hatramin'ny fito hariva nanaovana perquisition ary raha ohatra afaka toizany aorinany au delà ny amin'ny fito hariva raha ohatra ka ilainy zany fa raha ohatra miresaka hoe atteinte raha misy fanotohinana koa sany ataontsika hoe fiandrian'ny firenena ny atteinte à sûreté de l'état de afaka atao amin'ny fotoana rehetrarehetra atoandra na alina ny perquisition de mba satria mety hiteraka resa be zay de tsy maintsy mba resahana kely keo zarana ihany keo zany information zany am'le hoe ny lalàna mihitsy no manome alalana hoe azo atao foana ny fisavana amin'ny fotoana rehetra rehefa hita fa manotoina ny fiandrianam-pirenena ny na hoe atteinte à sûreté de l'état de zay no mahatonga de tsy ho gagatsika zany raha mba ino hoe misy perquisition amin'ny vao misafoelika ny kary na mody mpamosafy misy an'izany mody mpamosafy zany meny ora sinitsisy zavatra lalàna de manome alalana zany ho hitantsika eo ihany ny fivoarany ao anatin'lizy fa mandeha zany satria tena misy mbola tsy maty voalavo akivo ao anatin'lizy satria